Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa ni radio manerantan la feunifa antena ni tundato kiazava. Indray mandeha izay dia nisy lalao nasehon'ny Edwin Mbof tany Londres renivohitry ny tany Anglisy. Noteren'ireo namany nga Mbof mba ampiemotra izany lalao izany satria saika tsy nisy olona akory tao amin'ilay trano fanaovana lalao. Olona vitsy dia vitsy monja no nipetraka tery eo rindrina tery. Izao anefa no navaly nga Mbof tamin'ireo namany. Tsia aoka ataontsika mandrakariva ny lalao. Tsarovy fa ny mpanjaka dia mety ho tonga hanatrika ny lalao rehetra. Dia rafitra ary ny lalao ary kanto tokoa ny lalao izay natao tamin'io hariva io. No ny afaka indroa andro dia naharay taratasy fisaorana avy tamin'ny mpanjaka i Mbof. Hay, anisan'ny nanatrika ilay lalao ny mpanjaka tamin'io andro io indrindra. Hoy ny voalazan'ny ohabolan-drazantsika manao hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra ambonin'ny loha. Tsarovy fa mahita izay rehetra ataonao Andriamanitra. Arak'izay lazain'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 8:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 azonao vakiana izany. Aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra aza dia any ianao. Ary na dia manao fiaina tsy hita ho fandriako aza, indro any ianao. Ni Baibuli hanisanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fatumuchani andriza. Kinta ny fahazavana soavy ny merina. Ninunina eke fa hoe mahasambatra ny fananana re na trano soa mamiratra ny fahalalana be ikrizany olona ety etsy mahasoane ao Kristo
ilay onja ny fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana andeha isika nokana minitra vitsivitsy iaraha miain'ny tenin'Andriamanitra ka lebandreantsikivy no mitafa aminao. Azo antoka fa hikorotana ambony ambany ny fiainana raha tsy misy lalàna mifehy azy. Nanome lalàna ho an'ny olombelona Andriamanitra. Andeha isika andinika ny toetran'ireo lalàna ireo sy ny fifandraisany amin'ny famonjenantsika. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, sokafo ny fonay fa andalina ny teninao izay ankehitriny. Ataovy mitondra anay eo amin'ny lalam-pamonjena izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy misy eo amin'ny soratra masina na dia olona iray aza manao tsinotsinona ny lalàn'Andriamanitra na koa manamaivamaivana azy. Ny mifanohitra amin'izany no nataon'ireo mpanoratra ny Baiboly. Mahavariana ny fankalazan'ny nanoratra ny Salamo fa 6:1 ny lalàn'Andriamanitra, fiderahana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra rano fotsiny ny lalàn'Andriamanitra no hita ao amin'io firana io. Asongadin'ny mpanoratra ao ny toetra ny lalàn'Andriamanitra, mandrakizay, mahavelona, harena, mahasambatra, mamonjy, mampianatra, mampahendry, miaro sy ny sisa. Maharitra mandrakizay tahaka an'Andriamanitra nanome azy ny lalàny. Tsy voaovan'ny fahelam-potoana sy ny toejavatra izy ireny. Hoy Jesosy raha milaza ny amin'ny faharetan'ny lalàny rainy ao Mateo 5:17-20. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary nazovy mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy ny mankatosy mampianatra ny olona toy izany dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amafisin'i Jesosy eto ny mahamandrakizay ny lalàn'Andriamanitra. Izao no azo antsika ny tenin'i Jesosy eto: na dia ho levona aza ny lanitra sy ny tany, dia tsy ho levona ny lalàn'Andriamanitra. Tany vato fisaka no nanoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tana ny lalàny ka nomeny ny olombelona. Ao amin'ny Ekôdôsy 4:12. Vato no nofidian'Andriamanitra mba anehoany faharetan'ny lalàny. Ny vato tokoa manko no mateza indrindra amin'ny akora rehetra eto an-tany. Tsy loa izy, tsy bobongolo, tsy arafesina. Hafanana any amin'ny 300 degré any hoany vao mampiempo ny vato. Tsy magaga raha io akora io no nofidian'Andriamanitra anoratana ny lalàny. Na ny vato izay maharitra indrindra aza dia mbola tsy ampy anehoana ny mamandrakizay ny lalàn'Andriamanitra. Na dia mempo azy izy ka levona, ny tenin'Andriamanitra kosa mbola maharitra mandrakizay. Hoy Jesosy hoe tsy hisy foana akory amin'ny lalàna na litera iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Izany hoe foana izy rehefa tanteraka,
rehefa manahoana moa ny lalàna no atao hoe tanteraka rehefa makatò azy ny rehetra ka tsy misy mandika intsony. Rehefa tsy misy mifoka sigara intsony ohatra ny vahoaka ao amin'ny firenena iray dia tsy ilaina soratana etsero intsony ny lalàna hoe rarana ny mifoka sigara. Tanteraka ny lalàna amin'izay fa tsy foana. Mbola mitoetra avokoa ireo lalàna sy fitsipika ny men'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha afa-tsy ny lalàna momba ny fisoronana ihany izay tanteraka tamin'ny sorona ny tanterahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy ho tanteraka ny lalàna sy ny mpaminany rehetra. Izany hoe ho foanan'Andriamanitra ny mpandika lalàna izay tsy mahatanteraka ny lalàna. Tsy mivazivazy izy amin'izany fa mbola manome fotoana ny olona rehetra hiverina ho amin'ny fankatoavana ny sitrapony. Izay tsy manatanteraka ny lalàn'Andriamanitra dia ho levona. Tsy ny lalàn'Andriamanitra ary ny mahafaty fa ny fandikana azy. Izao no teny ao amin'ny Nehemia 7:7-20. Ary nananatra azy mafy ianao ampiverenanao azy ho amin'ny lalànao kanefa mbola niavonavina ihany izy ka tsy niaino ny didinao fa nanota ny fitsipikao izay mahavelona ny olona mankatò azy ka nampiemotra ny sorony sy nanamafy ny atony ka tsy nety ny aino. Mampalahelo fa mandaha ny mahavelona ny olombelona fa mifidy ny zavatra mahafaty. Mazava araka izany teny izany fa fitiavan'Andriamanitra no antony nanomezany lalàny. Ambaran'i Jesosy mazava ny amin'izany ao amin'ny Mateo 4:17-40. Ny tena fanirian'Andriamanitra dia ny anoratra ny lalàny ao amin'ny fotsika fa tsy eo amin'ny vato fisaka. Izao no ambaran'ny Obolana 7:7. Aoka tsy handao anao ny famindrampo sy ny fahamarinana. Afehezo ambozonao izany ary soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka. Ny fitandremana ny lalàna ny sitrapo no tena irian'Andriamanitra. Ny fo misy ny lalàn'Andriamanitra voasoratra dia mbola maharitra noho ny vato fisaka misy ny lalàny. Tsy fantatra intsony ankehitriny ny misy an'io vato fisaka misy ny didy 10 saingy mbola azo ataony manoratra azy ao am-po. Mbola nampanoratan'Andriamanitra ny amin'io tena toerany lalàna io ny mpaminany Jeremia. Ovakitsika ny 1:13, ny 1:13 ka hatramin'ny 4:13. Indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko. Nefa izaho no vadiny, ho Jehova, fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany, ho Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady soratako am-pony, ary izaho Andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namana sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalalà ny Jehova, fa samy ahalalà avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, ho Jehova, fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Tanteraka ao amin'ny fony mitandrina azy ny lalàn'Andriamanitra, fa ho levona kosa izay minima nitsakitsaka ireny lalàna ireny. Ripy ny malala, masina ny lalàn'Andriamanitra. Izao no voasoratra amin'ny Romanina 7:12-13. Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara. Ko ny tsara va ny nahafaty ahy? Sanatria izany, fa ny ota ny nahafaty ahy mba hiseho ota, fa ny tsara ny nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataon'ny lalàna. Tsy vitany hoe masina ny lalàna fa manamasina izay manana azy ao am-pony. Izao no voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 7:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Tsy ho foana na ovinana ny lalàn'Andriamanitra fa tsy maintsy ho tanteraka kosa. Ny fanoratana azy eo am-po no hatanteraka azy eo amin'ny fiainantsika. Izay manana ny lalàn'Andriamanitra ao am-po no atao hoe olony. Inona fa samy teo anisan'izany sika rehetra. Ivavaka isika.
rainay izay ny an-danitro soraty eo am-pona iny lalànao mba ho anisan'ireo olona masina andova ny fanjakanao izahay. Ampio izahay tompo hiaina amin'ny lalànao mandra-piavinao eny amin'ny raony lanitra amonjenay. Amin'ny anaranao Jesosy eo no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Antsan'ny marina amin'ny finoana. Tinarira izay ny utunga pankato upankato retenisu izay manovany fo fa izay ratrizay isany andovany ray kazo ilay fiainana mandrakizay Tinaviray izay ny utunga pankato upankato reteniso izay manovany fo fa izay ratrizay wisany andovany ray kazo ilay fiainana mandrakizay tiao Jesus fa tiankatoanao tiao Jesus fa tiako ianao fa ianao no namonjy ahy misaotra anao izay tiao Jesus fa tiankatoanao tiao Jesus fenony elinao umpiaino pankato ka tsy anamafiny fo Izay ilay onjany fanantinana. tsy adalana litsalan fitandremana ny lalan ny marina tsy azo lavina fa manome fafana o mariky lay fity nasehonao teo kalvari lay didim-pitiavana mitaizao amin'ny marina tsy adalana ritsalan fitandremana ny lalan ny marina tsy azo lavina fa manome faafana o mariky lay fity nasehonao teo kalvari lay didim-pitiavana mitazao amin'ny marina tiao Jesus fa tiankatoanao tiao AWR boîte postale 700 Antananarivo 1 Tinaviray
feo ny mpiaino, feo ny mpiaino. ny fifaliana ho anay ny miarabanao mpanaraka ny onja-peon'ny radio adventiste iraisam-pirenena lay feo ny fanantenana amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao eto ny namanao Elian Andriamitanso. Eto izay dia mamerina fisaorana manokana ho antsika rehetra tsy hankanavaka mihitsy na eto Madagasikara na ny velany izay nanaraka ny alasaro ny faminaniany Baiboly. Fandarana manokana no karakarain'ny foibe ny radio adventiste iraisam-pirenena ary nalefa tamin'ny teny-pirenena samihafa maneran-tany. Betsaka ianareo no nametraka fanontaniana ary tsy maintsy hovaliana tsirairay izy ireny. Fa misy ireo fanontaniana izay itovizany maro, dia ireny fanontaniana ireny no ezahantsika hovaliana miaraka amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ampifandimbiasintsika eto ny famalinana izany na ampiarahana amin'ny fijoroana vavolombelona izay nalefanareo. Betsaka aminareo no te halala amin'ny atsipiriany kokoa mikasika an'le hoe AWR, dia atombokontsika amin'izay ary ny famalinana ny fanontaniana. Fanontaniana voalohany dia hoe inona moa ny fanalavana le hoe radio AWR. Ny hoe AWR the Adventist World Radio, zay ny dikany, na radio adventista mandrakotra ny tany na maneran-tany. Lazaina koa hoe radio adventista iraisam-pirenena, mitovy amin'ireny BBC sy ny RFI sy ny La Voix de l'Amérique, Radio Vatican reny zany ny statut momba azy ity, zany hoe alalana iraisam-pirenena no ahafahanay mandrakotra an'izao tontolo izao, mitovy amin'ireo radio iraisam-pirenena ireo. Ny antony fisiny moa ary ny antony nananganana azy voalohany dia ny ahafahana mitory ny filazantsara any amin'ireo faritra izay tsy tafiditry ny kristianina mihitsy, tany amin'ny faritra nisy ny Silamo, ny faritra niny firaisana sovietika teo aloha iny, ny tany Chine, tany Vietnam sy ny maro hafa ny any Inde koa. Amin'izao fotoan'izao dia be dia be ireo faritra ireo no efa tafiditry ny tongotra kristianina. Fa namaky ilay voalohany tamin'izany toerana izany dia ny onja-peon'ny radio AWR, nanomboka tany amin'ny 50 taona lasa izay. Fanontaniana faharoa dia ny hoe inona ny mahasamihafa ny radio AWR amin'ireo radio FM eto an-toerana. Tena tsara ty fanontaniana ity. Misy ny antsoina hoe mission statement na déclaration de mission, na hilazalazana ny iraka ampanaovina ny radio anankiray. Amin'ny maha radio iraisam-pirenena azy dia tsy maintsy misy ny anaran'ny tompony ilay radio. Zay no anonana le hoe adventiste, na koa hoe Radio Vatican, na koa hoe La Voix de l'Amérique sy ny sisa. Manana ny iraka nampanaovina azy ty radio ty dia ny toro ny afatry ny filazantsara amin'ny teny-pirenena samihafa sy amin'ny fomba samihafa izay ahafahana manatratra ny olona any amin'ny toerana misy azy maneran-tany. Zay no mahatonga anay mampiasa teny-pirenena mihoatry ny zato ho fampiarana izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12, andininy fahenina sy ny fafito ao anatin'ny fitoriana ny afatry ny anjely telo. Fanontaniana manaraka dia ny hoe iza ny tompon'le radio AWR izany. Ny foibe ny fiangonana adventista any Etazonia mivantana no tompon'ny AWR. Izy ireo koa no mpanapa-kevitra momba ny fomba fiasa rehetra, satria tsarovy fa misy lalàna iraisam-pirenena izay voarakitra ao anatin'ny antsoina hoe cahier de charge, ary tsy maintsy ajain'ny radio tsirairay avy ny radio iraisam-pirenena, tahaka an'izany koa ny radio lokal eto an-toerana nge dia manana cahier de charge koa mahakasika azy tsirairay. Dia ny radio adventista iraisam-pirenena ity zany dia manana cahier de charge ny fanarahana tany amin'ny firenena mikambana miandraikitra momba ny fanomezana lisansa ho an'ny radio iraisam-pirenena tsirairay. Ny radio AWR dia mametraka solotena sy mpamokatra fandarana mba hanomana ny fandarana mifanaraka amin'ireo teny-pirenena marobe izay ampiasain'io radio io. Radio anankiray fa mampiasa teny-pirenena marobe. Anisan'izany zany ny foibe famokarana fandaran'ny AWR aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Ka tsy aty Madagasikara akory ny tompon'andraikitra voalohany mikasika ny AWR, fa solotena no aty.
zay mamokatra ny fandarana amin'ny teny malagasy. Iza no miandraikitra an'izany eto Madagasikara? Zay indray ny fanontaniana manaraka. Iza no miandraikitra an'izany eto Madagasikara? Amin'ny mpanetretena tompoko no tsy maintsy hamaliana ny fanontaniana. Ny tenako izany a Eliandre Mtantsoa, za mivantana no solotena ofisialin'ny radio AWR ato amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Raha misy fanontaniana na fiara-miasa na fanamariana mikasika ny AWR dia tsy mivantana ny numéro 034 06 797 62 034 06 797 62 na ny 033 07 170 70 033 07 170 70. Mampalelo moa fa tahaka ny zavatra rehetra tsy atao magaga zany dia misy ny misandoka. Misy manome fanazavana diso, fanazavana tsy marina mihitsy mikasika ny asanao tahaka an'izany koa ny anay. Ka raha misy fanontaniana na fanazavana mikasika ny radio AWR dia atsoy mivantana zahay. Ny fanontaniana manaraka dia ny hoe inona avy ireo fomba ahafahana miaino anareo, ny radio AWR izany. Inona avy ireo fomba ahafahana miaino anay izany? Ny voalohany tena ampiasainay dia ny podcast. Zay mampiasa internet, afaka mampiasa fitaovana mifandray amin'ny internet tahaka ny ordinateur na ny telefona, dia afaka miaino anay tsy tapaka amin'ny teny pirenena rehetra ampiasainay. Tahaka an'izany koa ny iTunes amin'ny reto roy reto awr.org awr.org. Ny manaraka feofanantenana.org feofanantenana.org. Misy koa ny application zay ahafahanao miaino anay, mahafantatra amin'ny atsipiriany mikasika anay, ary mora dia mora ny maka azy ao anatin'ny Apple Store na koa ny Play Store. AWR 360 no anarany. AWR 360. Reto koa ny fomba hafa ampiasainay eo ny onde courte. Ary misy manontany maninona ireo no afaka mampiasa onde courte maneran-tany, alalana iraisam-pirenena na ny fréquence na ny fafana manao an'izany. Zay no ahafahanay mandrakotra an'izao tontolo izao mihitsy ary mampiasa fampelezam-peo matanjaka onde courte. Misy anankiray any Guam, nosy anankiray dia any no mandrakotra ny faritra Inde sy Asia ray manontolo, ohatra anankiray zay. Fa miara-miasa koa amin'ireo fampelezam-peo resam-pirenena hafa izay amin'ny fampelezana an'izany maneran-tany. Ary anarivony maro ireo radio FM miara-miasa aminay manerana an'izao tontolo izao. Anisan'izany ireo radio FM eto Madagasikara. Misy radio FM zay an'ny fiangonana Adventista ary misy tsy Adventista mihitsy kanefa maniry ny andefa ny fandaran'ny radio AWR dia mandefa azy. Fa mpiara-miasa aminay amin'ny fandefasana ny fandarana ireny radio ireny. Ny fandarana amin'ny teny malagasy ihany anefa no alefan'ny zareo. Fa tsy ny FM eto toerana akory no tompona andraikitra mahakasika ny fandaranay. Marobe nareo no mametraka fanontaniana mahakasika an'ireo fandarana alefanay any amin'ny radio FM manaiky ny andefa azy. Tsara ny alalantsika zay mbola tsy mahalala fa ny radio AWR no radio fananan'ny Adventista zay niasa voalohany taty Madagasikara. Talohan'izay dia efa nisy ny fandefasana ampahana fandarana isan-kerinandro tao amin'ny radio nasionaly malagasy zay mbola mitohy hatramin'izao. Fandarana antsoina hoe ny feo ny faminaniana. Ny namana Kaleba Andritsikivy no miandraikitra azy. Tany amin'ny taona 1970 no nanomboka nandeha mazava tsara taty Madagasikara ny onjam-peon'ny radio AWR avy any ivelany. Taoriana kelin'izay dia nanomboka nandeha koa ny radio FM tao Ambositra, tany nisy ny radio FM voalohany an'ny Adventista sangy ny fitaovana nampiasain'ireo zany dia mbola artisanal, zany hoe émetteur namboahamboarina zany izy tsy manara-penitra kanefa dia mijanona tantara zany ezaka nataon'ireo zany rehefa hitan'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny AWR dia noraisin' zareo ary notehirizina ny amin'ny foibe ny
fiangonana adventista maneran-tany any Etazonia zany émetteur artisanal izany ary natakalo fitaovana manara-penitra dia zay hitantsika ao ambositra am'izao fotoana zao. Mariana moa fa ny radio AWR dia tsy mpiandraikitra ny radio FM akory fa satria mpiara-miasa aminay izy ireo dia rehefa misy ny fahafahana manampy dia manampy zahay, rehefa tsy misy moa dia atao akory. Zay no antony nafahana nanome fitaovana feno ho an'ny radio FM tao ambositra. Takan'izany koa ny radio FM Oasis Antananarivo tamin'ny taona 1970 nanomboka nanao fanentanana zahay niaraka tamin'ny Fédération Madagasikara Fovoany ny tety fiangonana mihitsy isan-kerinandro hanentana ny membre mba hifanohana amin'ny fananganana an'izany radio FM izany. Tamin'ny taona 1970 dia fa nanomboka novidina ny fitaovana. Tamin'ny taona 2000 dia nanomboka nandeha ny radio Oasis voalohany teto Antananarivo, satria tsy mbola nanana trano mihitsy izy ireo mba hahafahany mamokatra fandarana sy mandefan'izany, dia taty amin'ny Union no napindrana studio nandritra ny 10 taona voalohany. Nozaraina roa ny studiony radio AWR tamin'izay fotoan'izay dia napetraka tao amin'ny ilany ny radio Oasis nandritra ny 10 taona ary taorinan'izay vao navita studio tena oazy izy ireo dia ny studio zay mbola misy azy ireo amin'izao fotoan'izao. Ny fanindran-dalana tamin'izy ireo taorina keliny fotsiny ny radio antso ny filazantsara Antala. Zay ny radio adventista voalohany any amin'ny faritra avaratriny. Koa satria moa tsy namoaka lisansa vaovaotsony ny fanjakana dia raha te hanana radio ny any amin'ny faritra hafa dia extension avy amin'ireo radio efa misy no atao. Dia zay no antony fisian'ny extension. Te hanana radio ireo any amin'ny faritra dia izay ny vahaolana ahafahany manana radio dia ny fanaovana extension avy amin'ny radio efa misy. Ny radio antso ny filazantsara any Antala ohatra no nanaovana extension mba hahafahantsika manana radio any Antsiranana renivohitra, radio antso ny filazantsara ao Antsiranana. Dia misy koa tahaka an'izany any Nosy-Be Elville, radio antso ny filazantsara any Nosy-Be Elville, dia radio antso ny filazantsara koa any Andapa. Dia tahaka an'izany koa ny an'ny radio Oasis te hanana radio FM ny any Fianarantsoa, dia ny extension radio Oasis nafahany izy ireo manana an'izany, tahaka an'izany koa any Tomasina sy ny maro hafa. Fa anterina ihany tsy ny radio adventiste iraisam-pirenena na ny AWR akory ny mpiandraikitra andreo FM ireo, fa ny fédération misy azy avy. Fa mandefa ny fandaranay adiny ray isan'andro fotsiny izy ireo zay soranay azy ireo be dehibe, ary zay no antony na tonga ny radio AWR nanome fitaovana manara-penitra ho an'ireo faritra enina, dia Besalampy ho an'ny any amin'ny faritra Mahajanga, any Tuliara ho an'ny Tuliara, Fianarantsoa ho an'ny Fianarantsoa, any Tomasina ny any Tomasina, any Antala ny any faritra Antsiranana, ary any Atsirabe ho an'ny Fédération Madagasikara Fovoany. Fitaovana mahatratratra any amin'ny 5 taonina avy, zany hoe hatrany amin'ny pylône, ny émetteur, ny faisceau, ny fitaovana ao amin'ny studio, hatramin'ny panneau solaire, ary ireo no radio voalohany mandeha amin'ny herin'ny masoandro eto Madagasikara. Ireo radio enina ireo no mandeha amin'ny herin'ny masoandro manontolo, na ny aty amin'ny studio na ny any amin'ny émetteur. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola fanirinay ny hanome fitaovana tahaka an'ireo ho an'ireo radio FM adventista zay mbola tsy nahazo, fa dia eto ambavaka ny fahafahanay manohy an'izany. Anisan'ny fanitarana ireo tenim-pirenena ampiasainay ny nanomezana fitaovana manokana ho an'ny namantsika ao Maurice, fitaovana izay ahafahana mamokatra fandarana amin'ny teny créole. Ny fantaniana manaraka dia ny hoe mandefa fandarana ao anatin'ny Facebook ianareo, azo jerena fotoana rehetra ve zany? Eny tompoko, ao amin'ny page Facebook AWR feo ny fanantenana, zay moa zany no ahitanao ny fandarana rehetra, AWR feo ny fanantenana, dia ahafahanao miaino sy mamerina miaino maka mahimaimpona ny fandarana amin'ny fotoana izay tianao ianona
sy amin'ny fotoana tianao hakana azy ary rehefa narivony maro ianareo nefa maka tsy tapaka an'izany isan'andro maneran-tany takan'izany koa ny youtube ao amin'ny youtube misy chaîne youtube ahitanao ny fandarana rehetra mandeha amin'ny radio awr amin'ny teny malagasy awr mlg zay no anarany awr mlg fantaniana manaraka dia ny hoe betsaka ireo radio fm tia andefa ny fandaran'ny radio awr satria mahasoa ny olona aty amin'ny faritra ireo fandarana izay vokarinareo ao tahaka ny fahasalamana ny fandarana ho an'ny tantsa ny fianakaviana sy ny sisa inona tompokoa ny fepetra ahafahana manao an'izany zay ilay fanontaniana tsotra miantso anay na manoratra aty aminay dia miresaka isika fantaniana manaraka inona no atao raha tia azo ny fandarana alasaro ny faminaniana inona no atao raha tia azo ny fandarana alasaro ny faminaniana ireo roy rehetra ny mena ianao teo dia mbola ahitana azy ireo azo zaraina tsara le izy ny sarany transfera ihany no alohanao anjaranao zany ny vidin'ny fitaovana ho asiana azy tahaka ny karta sd ohatra zany hoe le fitaovana kely le karta kely ampiasaintsika amin'ny radio karta na atsofoka amin'ny telefona zay le karta sd ka tsara raha ilay 32 giga ary tena marika tena izy no vidinareo io 32 giga entinareo aty io dia ahafahanareo mahazo zavatra be dehibe akoatran'ny alasaro ny faminaniany baiboly na ho antsika izay mahay mamaky teny aza dia be dehibe ny milan'izany te hiaino satria sady te hiaino no mitondra fiara ary azo alefa ao amin'ny fiangonana koa izany reto avy ny zavatra azonao henoina atsofoka ao anatin'ilay karta sd 32 giga eo aloha izany ny hery mifanandrina ray manontolo tena ilainao ny hery mifanandrina satria mba tsotratra n'lay fampianaran-diso sy ny faminaniana sandoka amin'izao fotoana izao dia ilainao miaino ny boky hery mifanandrina takan'izay ihany koa ny dia ho eo amin'i kristy misy ny baiboly ray manontolo hatrany amin'ny genesisika hatramin'ny apokalipsy koa mbola azontsika ampidirinao akoatr'izay dia misy konferansy karazany be dehibe ao fianarana momba ny apokalipsy sy daniela sy ny sisa mbola atsofoka eo koa ireo fandarana tena tianao mandeha eto amin'ny radio awr santionany zany no alefanay ao fandarana momba ny fambolena ny fiompiana ny fandarana momba ny fanabeazana ny fandarana mikasika ny fahasalamana fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana sy ny sisa ny antony dia tsara ny ampiasana ny reny rehefa manao asa fitoriana ny filazantsara isika ny mikasika ny fampandrosoana aloha matetika no tian'ny olona enona zay vao miditra any amin'ny fianarana ny tenin'andriamanitra fanontaniana manaraka inona no atao raha te hianatra baiboly manokana akoatra ny mandeha amin'ny fandarana efa lazainao ireo roy ahafahanao mianatra baiboly manokana feo fanantenana.org zay ilay roy feo fanantenana.org site zany izy io hoe ao anatin'ny application awr 360 koa awr 360 dia ahafahanao mianatra na amin'ny video na amin'ny audio ao daholo ny fandarana irehetrarehetra amin'ny teny pirenena 30 mahery ary efa hotafiditra ao tsy ho ela kory andro vitsymonja ho azonao enona somatsara koa ao anatin'io awr 360 io reo fandarana alasarony baiboly amin'ny teny pirenena rehetrarehetra anisan'izay ny teny malagasy ny fantaniana farany dia hoe inona no ataonareo ho fanamariana ny 10 taona ny radio awr maniran-tany ary ny 12 taona nampiasana ny teny malagasy ao anatin'ny radio awr tsotra ny valiny fanaovana asa fitoriana amin'ny fomba manokana izay mandrakotra an'izao tontolo izao anisan'izany ny fitoriana ny afatry ny anjely telo ao anatin'ny alasaro ny faminaniany baiboly misy video io misy audio tsy hoela dia ho azonao koa ny video diraina ny tompo fa be dehibe ny vokatra nytapitrisany mihitsy maneran-tany fa ny mpiasa hijinja tompoko ny vitsy anisan'ny ho fanamarinan'io 10 taona ny radio awr koa ny fanaovana application ahafahanao mianatra mitoro ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona sady misy fianarana avetrany ao anatiny hatramin'ny fanontaniana sarotra rehetra ao amin'ny baiboly ahoana ny famaly azy ahoana ny fomba fanatona olona anankiray izay manahirana anao no miresaka aminy hitoriana ny filazantsara hatramin'ny fianarana ny tenin'andriamanitra amin'ny atsipriany dia ao
ary ny fampiarana avetrany ny fanatraranandreo olona izay tianao hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona izay le antsoina hoe cellphone evangelisme efa ntaonany maro no nanomanany radio awr an'izany eo anivon'ny foibe any Etazonia ary efa miasa izany efa be deaibe nandray fiofanana efa manalina ny olona izay efa nianatra sy mampiasa an'izany azonao ampiasaina avetrany le izy fa raha misy fanontaniana dia miangavy ianao hanontany anay avetrany mba tsy hodika teny ny tonga any aminao fa mivaliteny mivantana efa eo ampamitana aingana dia aingana ny teny malagasy miaraka amin'ireo teknisianina ao amin'ny foibe any Etazonia zahay amin'izao fotoana izao ho atsika izay te hahita sy te hampiasa ny teny malagasy amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona enti-tanana be deaibe koa ireo nangataka hoe inona no ataonay fa te hiara-iasa aminareo zahay dia tsotra ny valiny miantsoanay mivantana fa be deaibe ny fahafahantsika miara-miasa misaotranao naharitra hatramin'ny farany tamin'ny fanarahana n'ireo valim-panontaniana ireo raha misy mbola fanontaniana tianareo atao dia alefaso hatrany hatrany amin'ireo larana telefona na alefanareo messenger amin'ny AWR malagasy na alefanareo amin'ny adresy mailaka awr feofanantenana @gmail.com awr feofanantenana mitambatra izay @gmail.com izay no ela fa dia manao mandra-pionao manaraka indray ny namanao Elion Andriamitanso. Milazo kristiana pira sy pitoro matiana kanefa mody miafina fatao daholo zao rehetra izao manova miverena fa tsy izany no ny antsony tomponao zireo aniringara tsy tononina fa efa igagany fiaramonina kanefa mandeha hoasy efa vita vaksiny sotry izao manova miverena fa tsy izany no ny antsony tomponao mandrare dia ho tsy mbakony asa mafy atao amin'ny fiangonana manarato no asainy tompo atao ka dia lasa manjono ianao miverene mibebatsy olaniko raha ny fitiavam-bola fotsitry ny ratsane ny tompo ananatranyse lazay anao avelo ireo fazarana tsy aleo re miainy fananarana ovare lakolosany zao iraenonao anivizao zao tire no antso farany malaky mirerena zao de zao AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Topazo mason'ireo zokontsika sasany reo antitra finoana mahainy asany kanefa mampiasa vola mba maizy ny tampoko tsotra izao manova miverena fa tsy zanoko ny antsony tomponao mifaninana amin'ny zava-tsisy antony mandravaavalan'ondro nombakantony kanefa raha ny tanjony dia akatrany dia navaovao manova fa tsy zany re tsy zanoko ny antsony tomponao azatesitra ianao na misafokana mihainy izay mahitana tsy
zahay tapotsotra-pananatra fanoterenny fanay mba enore mba miangare sy de arako vohozonare iretoavanao mba manovarazo ata lazay anao avelo reo fazarana tsy aleore miaino fananarana ovare lakolosany zao iraenonao anivija zao tire no antso farany malaky miverena zao deja izay lay monjany fanantinana andore de ho tsy bakony asa mafiataony fiangonana manaratono asainy tompo atao ka de lasa manjono ianao miverere mibebatsy olanitro raha ny fitiavam-bola fototsy ny ratsane ny tompo ananatranyse lazay anao avelo reo fazarana tsy aleore miaino fananarana ovare lakolosany zao iraenonao anivija zao tire no antso farany malaky miverena zao deja majaore izay ny ekena fefavidiny ranony tompo aneana akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana sotran'andriamanitra isika fa tafahoaneto indray amin'ny fiarah-mianatra mandalina ny soratra masina ny alasaron'ny baiboly no ny farana ny famelabelarana mitohitoy fa ny fandalianantsika ny ten'andriamanitra no tsy maintsy ho toyny izany dia izy tokoa ny fahamaliana tsy kelikely amin'ny endrika fandalinana ny tenin'andriamanitra mahakasika an'ireo fanontaniana rehetra izay nalefanareo taty aminay marobe tena marobe nareo hatrany velany eto Madagasikara no mangataka ny rakim-peo manontolo ny alasaron'ny baiboly akoatra ny fafahana makan'izany ao anatin'ny site awr feo fanantenana.org akoatr'izay rehefa marobe nareo ny makan'izany dia azo alaina tsara zany ao anatin'ny pejy facebook ny awr feo ny fanantenana zay no anarany awr feo ny fanantenana azonao atao koa ny makan'izany ao anatin'ny youtube chaîne youtube awr mlg ho anao izay tsy afaka miditra amin'ireo lafin'ireo mihitsy ary tiakan'izany amin'ny alalan'ny fametrahana an'izany ao anaty carte sd na ao anatin'ny flash dia miangavy anao hanoratra aty aminay amin'ny alalan'ireo telefona izay nalefanay na miantso anay mivantana izay no ela fa hiroso amin'ny fandiniana ny ten'andriamanitra isika ny mikasika ny bokyny lalàna izay ny lohateny lesitsika amin'ity anio ity move efa nisy toe-javatra nitranga teo amin'ny fiainanao na teo amin'ny fiainany fianakavianao izay na tonga fiovana tampoka ho amin'ny tsara teo amin'ny fianakaviana na teo amin'ny fiainanao manokana toe-javatra tahakan'izany tokoa no nilalovan'ny firenen'ny Israely tamin'ny fotoana nanjakany Josia mpanjakany Joda izy ary nanjaka 130 taona tany amin'ny taona 760 ka hatramin'ny taona 700 talohan'i Kristy. Nisy zavatra niseho teo amin'ny 70 taona nanjakany izay nanova tanteraka ny tantaran'ny vahoaka an'Andriamanitra farafakeliny tao anatin'ny fotoana voafaritra. Izao no vakiantsika ao amin'ny mpanjaka faharoa 2 Mpanjaka faharoa 2 Fahavalo.
dia hoy Ilika mpisorona be tamin'ny Safana mpanoratra, ny bokyny lalàna dia hitako tao an-tranon'i Jehova. Zany hoe voatahiry elabe tao ty boky ty. Dia zao ny toeny dia natolotry Hilika ny Safana ny boky ka novakiny. Dia toizantsika eo amin'ny 10 avy hatrany. Ary Safana mpanoratra nilaza koa tamin'ny mpanjaka hoe misy boky nomeny Ilika mpisorona dia novakiny Safana teo anatrehan'ny mpanjaka ny boky. 11 Ary rehefa reny mpanjaka ny teny tao anatin'ilay boky ny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy. Dia zao mivakitsika eo amin'ny mpanjaka faharotoko 17 mpanjaka faharotoko 17 Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatrehany Jehova hanaraka azy sy tandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra hankatoy ny teny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany boky izany ary ny vahoaka rehetra koa dia mba nanaiky ny fanekena. Nisy fitotongana ara-panahy teo anivon'ny zanak'Israely. Ary rehefa nahita n'ity boky izay tsara pirina tany ho an'ity izy ireo dia nitondra fanavaozana ara-panahy lehibe teo amin'izy ireo zany. Tatsy Afrika dia nisy antokom-pinoana ngeza be, tena ngeza, rehefa namaky ny boky hery mifanandrina izy ireo dia nampiova azy tanteraka hanaraka ny fahamarinana zany. Ny boky hery mifanandrina moa dia tsy baiboly fa kosa mirakitra ny tantaran'ny fiangonana hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ireo fotoana nisy ny fanenjehana mipaka hatrany amin'ny fiviany Jesosy. Mirakitra manokana ny adina hatrehany fiangonana protestanta izy io izay tokony ho fantatsika rehetra mihitsy ary mampijoro antsika amin'ny fahamarinana eo ampiandrasana ny fiviany Jesosy indray ny amin'irao ny lanitra. Efa vitanay rakim-peo koa izy io ary azonao alaina ao anatin'ireo roy na ny site web izay efa nomenay teo. Mba fantatrao moa ty boky ny lalàna izay nipirina ela be ty ary hita indray tsy inona fa ny boky ny Deutéronomie izay very tsy hitany vahoaka nandritry ny taona maro. Dia zao nivakitsika ao amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany takila 420. Patriarka sy Mpaminany takila 420. Voatohina fatratra ny fony Josia raha nandre ny fananarana sy ny fampitandremana no vakiana voalohany taminy izay voarakitra tao anatin'io boky soratanana efa konka io izy. Hatramin'izay dia tsy mbola azo ny an-tsaina velively ho mazava tahaka an'izao ny filazana mivantana ny amin'ny nametrahany tompo teo anoloan'ny Israely ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana. Misy fanomezan-toko betsaka nomen'ny tompo voalaza ao amin'ilay boky mikasika ny faniriany hamonjy amin'ny fomba rehetra ireo izay mametraka tanteraka ny fitokiany aminy. Fa tahaka ny nanafahany Israelita tamin'ny ziogany Egiptianina no hataony amin'kery koa amin'ny famerenana azy ho amin'ny tany nampanantenaina sy amin'ny fametrahana azy ho lohan'ny firenena samihafa. Tsy nanovan'ny marina ny fahelam-potoana riavana. Na dia tsy hita nandritry ny fotoana ela azy io boky io dia tsy nampihena ny tombambidiny afatra voarakitra tao anatin'izany. Ary indrindra tsy nanova ny foto-kevitra ilay Andriamanitra nanomen'ireo afatra mazava voarakitra ao anatiny. Porofon'izany rehefa nampiatra izay voalaza tao anatiny zanak'Israely nanomboka tany amin'ny mpitondra dia nitondra fanavaozana lehibe na raha ny fitahiana misongadina avy amin'Andriamanitra izany. Lesona lehibe ho antsika koa izany. Andriamanitra tsy miova ary miazona hatrany ny teny fampanantenana izay efa nomeny. Fa isika ny miova ary mampalahelo fa isika indray aza ny te hanova izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Isika ny mila miova manaraka ny tenin'Andriamanitra raha tiantsika ny azo ireo teny fampanantenana rehetra, ireo fitahiana rehetra izay efa nampanantenainy ho an'izay makato. Ry mpiara-mianatra namako, tsy nanova n'Andriamanitra sy ny sitrapony ny fahelam-potoana. Averina ihany izay. Tsy mila mizajoro ny tenin'Andriamanitra fa mandrakizay tahaka azy zany. Isika ny mila miova hanaraka ny toromarika nomeny.
zay ny lesona lehibe raisitsika eto hitantsika eo amin'ny toko manaraka rehetra fanikatsahan'ny mpanjaka Josia fatratra ny tandrina ny lalàn'Andriamanitra sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra azonao vakiana manontolo ao amin'ny mpanjaka faharotoko 7 ary raha vakianao tokoa anie izay voalaza ao amin'ny Deutéronomie anisan'izany ny ao amin'ny Deutéronomie toko 4 ny toko 9 ny toko 10 ary ny toko 12 dia ho gaga ianao fa ampy be baka tokoa ny firenena ray manontolo manomboka any ampitondra zay voalaza ao anatiny anisan'izany zay voalaza ao amin'ny Deutéronomie toko 4:7 Deutéronomie toko 4:7 kanefa any ianao no hitady an'i Jehovah Andriamanitra ao ka hita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra raha vakianao ny eo alohan'izay dia ahitanao teny fikasana na teny fampanantenana nataon'Andriamanitra fa rehefa mihemotra ianareo izany hoe mandeha lavitra ianareo ka any ianareo no mahatsiaro te hiverina amiko ary hitady ahy amin'ny fonareo rehetra dia ho hitanareo ary zany dia teny fampahirezana ao antsika izay lasa nandeha lavitra an'Andriamanitra ary marobe ianareo no te hiverina rehefa avy nandrehany ny alasaro ny faminaniany baiboly iny be dehibe mihitsy nanoratra taty aminay fampahirezana ho anao zany miverena ary aza matahotra olombelona mijerehan' Jesosy tompony finoanao sy mpanefa azy ilay niantso anao hiverina fa vonona ny andray anao izy aza matahotra ninninna ary aza matahotra nizaniza fa karakarao ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra satria efa akaiky ny fiavindrainy amin'irao ny lanitra rehefa nanao fanavaozana Josia dia tafiditra tao anatin'izany ny fanadiovana sy ny fanesorana ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Jodia sy ny tany Jerosalema izany hoe tsy fiovana raha-pihetsepo fotsiny le fiverenana amin'Andriamanitra fa tsy maintsy misy fiovana misy fanapa-kevitra tsy maintsy raisina hiova amin'ireo toe-javatra izay nampihemotra raha vakianao ny bokyny Deutéronomie dia feno fampitandremana anatranatra mikasika ny tsy tokony anarahany zanak'Israely ny fomba n'ireo firenena manodidina azy ary lesonao antsika izany tokony hitandrina isika amin'ny hery miasa mangina avy amin'ny manodidina sao manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany mila mitandrina isika nataon'Andriamanitra ho firenena masina ny zanak'Israely kanefa tsy mba nitoetra ho tahaka an'izany fa nanao marimaritra iraisana tandreo hoe marimaritra iraisana io amin'izao tontolo izao na dia nihevitra ny tena no tsy mila fanampiana aza matetika satria hoe ampy azy Jehovah misy toe-zavatra tena mifanipaka ao anatin'ny fiainany fitaka mampididoza izany ary lesona ao antsika hitay ianao anie Jehovah amin'ny fanapa-kevitra ho raisinao amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.